Hafahafa toa sahafa ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy endrika kompisoroka be tsapa fa mandeha, miezaka mafy ary tena amin'ny heriny rehetra mba ahazahoana depite maro anisa ary tsy azo ozongozonina eny amin'ny antenimieram-pirenena ny antoka eo amin'ny fitondrana. Inona moa ny tanjona amin'izany fa dia niaro handany politika amin'ny ankapobeny fanjakana. Iaro ny governemanta satria rehefa ry zareo ny maro anisa dia tsy hisy ny hoe fitsipaham-pitokisana satria tsy hahatratra ilay roam-pahalitenin'ny solombavam-bahoaka mihitsy ny mpanohitra. Raha nisy amin'izao aloha ny jerena. 320 ny solombavam-bahoaka ary ny 220 no antsasamanila ary ny 9 ny roam-pahatelony. Izay no nahatonga an'ilay resaka ninianana paritaka hoe efa mahatratra 410 ny toerana azon'ny Irmara raha ny vokatra vonjimaika no jerena. Efa miohatra ilay roam-pahatelony io isa io. Raha mieritreritra hikitika lalam-panorenana i Andry Rajoelina dia afaka manao tsara izany ny antenimera rotonta satria maro anisa ao ny loko volomboasary. Ny eritreritra hoe fampitsarana ny filoham-pirenena amin'ny asany tahaka ny saika natao fony fitondrana Rajaonarmampianina dia tsy ho vita satria tsy mahatratra fetrisa ny mpanohitra. Fehiny dia fiarovan-tsena sy fiarovan-tseza tsy misy ohatr'izany no misy eto ary tena manao izay faraheriny ireo manam-pahefana ahatongavana amin'izany. Et dont l'objectif principal est de contribuer à l'instauration d'un environnement propice et de conditions favorables afin de fournir des soins, des services et des produits de qualité pour le développement de la santé à Madagascar. Rafitra ara-pahasalamana tokana ihany no eto Madagasikara, hoy Dr Barbara Rakotiniaina, filohan'ny groupement des secteurs privés de la santé Madagascar, GSPS. Fiatomboana moa tamin'ilay première édition dia tamin'ity zany zay tena hoe niezaka hoe satria ny GSPS ny groupement des secteurs privés de la santé moa zany vao tamin'ny telo taona no nitsangana fa ny salon efa nisy talohan'izay izay nitohanan'ny USAID dia amin'izao ilay salon ity mbola tohanan'ny USAID ihany dia nizahanay zany ny fiara-miasa namafisina kokoa zany miaraka tamin'ny moa zany ny fikarakarana an'ilay salon zany dia ny tanjonay moa zany amin'ilay salon dia tena hoe tena voasahana daholo ny sehatra rehetrarehetra mikasika momba ny secteur privé de la santé na ny amin'ny mpiasa ara-pahasalamana na ireo karazana hoe fournisseur ana produit rehetrarehetra dia izay zany tena na trano mpianatra ary izay zany tena hoe sahanay amin'ny fanatsarana misy firony tanjona iraisana ny ametraka rafitra ara-pahasalamana tsara kalitao eto Madagasikara. Isan'ireo manana anjara birika amin'ny fanatanterahana izany ny sehatra tsy miankina momba ny fahasalamana amin'ny alalan'ny groupement des secteurs privés de la santé Madagascar. Le GSPS est administré par un comité exécutif et dans le cadre de sa feuille de route, les activités du GSPS sont axées sur la représentation et le plaidoyer pour le développement du système de santé à Madagascar. Kendrena ao anatin'izany ny anasongadinana ireo sehatra tsy miankina momba ny fahasalamana ampahafantatra ny zavatra ataon'ireo mpikambana tsirairay ao anatin'ny GSPS. Izao ny fahatongavan'ny ministera eto moa zany dia efa tena zava-dehibe anay dia izay zany tena anisan'ny tena hoe karazana hoe tanjona tratra zany hoe fiaraha-miasa mahomby miaraka amin'ny ministera satria araka ny voalaza teo système de santé iray ihany eto Madagasikara fa tsisy hoe ity secteur privé ty système ny fanjakana fa fahasalamana ho an'ny rehetrarehetra no tena tanjona. Ny ato anatin'ny commune Ambatoa district ny Ambohidratsimo dia Tatsany Akabetsany. Mahatatsahan'izay dia mbola makafia zany hoe hiragasy zany tsy maintsy asandratra ny hiragasy hoy ny fikambanan'ny Jajamanga satria reharehan'ny firenena no sady vakoka iraisampirenena ary izay indrindra no hampiavaka ity hetsika ity hoy izy. Ny hiragasy ihany konkoa dia anisany mifono afatsy. Misy ny milaza ny zava-misy ankehitriny misy anatra, misy torohevitra, misy zavatra azo raisina zany ao anatin'ny hiragasy. Indrindra moa fa fankalazana an'izany fetim-pirenena zany dia mendrika asandratra ny mamalagasy satria amin'ity volana Jona ity ihany konkoa dia anisany fankalazana amin'izany teny malagasy zany.
Ireo mpiragasy manana ny maizy azy sangany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no ifampitaona ao amin'ny kianjan'ny commune Ambato, district any Ambohidratrimo. Ny 20 jona ho avy izao dia i Rasoa Akavy avy any Ambomanga sy Ramilson Besikara avy any Fenoarivo. Ny toerana eto Madagasikara matetika dia efa lasa ataon'olona tsinitsiny zany hira gasy zany a, lasa kolotsainan'ny vahiny izay a no manjaka. Indrindra moa hitantsika amin'ny fahitalavitra reny a, fa anisan'ny nafandina inona dia misy ny mamofady a izay mampiseho a tsy tokony aseho, indrindra ihany koa maneho zany amin'ireo tanora ny zavatra tsy tokony atao. Toy ny fanao isan-taona dia misy hatrany ny hetsika ho fankalazana ny fetim-pirenena, karakarainy ny fikambanan'ny asin'ny Zazamanga. Ny tanjonay dia hoe ampafantatra ny olona zany hoe kolotsaina indrindra ao anatin'izao fetim-pirenena izao a, dia miezaka izay mampafantatra sy mizara an'izany kolotsaina malagasy izany.